Ny fanjakana no nahavitana izany. Nampitombo volamenan'ny commune, nampitombo ny karama-mpiasa-panjakana tamin'ny voalohany taona teo. Namoaka n'ilay famatsim-bola hoe FDL na Fonds de développement local ho an'ny commune era Madagasikara. Tsy misy famatsim-bola avy any ivelany io na ariary fa ezakitsika menakavy. Porovo zany fa azo atao tsara no mampandroso firenena raha miaraka isika. Izao tsika nahazo famatsim-bola Singapour nazo lazaina an'izany $100 millions mazava ho azy fa azontsika mbola mihoatra an'izay zany zavatra afaka ataontsika ho fanatsanana ny firenentsika ity. Fa ankoatra ity fionana teto amin'ny stadiny Mandro Tsara ity dia nisy anko nefany ny atrikasa izay nanofanana ireo ben'ny tanàna hatrany hatrany ministra dia niteny fa mifototra amin'ny tokony ampiarana ny tena fitiava-tanindrazana ny zavatra atao eto amintsika amin'izao fotoana izao satria anjarany samy malagasy no miaro ny fampandrosoana ny firenena ampitomboana avokoa ny vola ampiasaina amin'ireo commune misy 7,7 eto Madagasikara arakaraky ny vokitapim-bola eto amin'ny firenena ihany koa. Ankoatr'izay dia nisy ny fionan'ny ministra manokana sy ireo niarady tamin'ny Sojabe tany antoerana izay hitambaran'ireo zokiolona nilazan'izy ireo ny olana misy eo amin'ny lafiny ny fananantany nilazany ihany koa ny fankasitrahana ny zava-bita ny fitondrana tetezamita sy ny ministera ny fanajariana ny tany manokana notokanana tamin'izao dia izao ny biro ny fokotany Ambalafary sy ny sekoly Ambalafary ao amin'ny commune ny Kalandy izay niarahan'ny commune ny asa tamin'ny ministera ny fampianarana. Notokanana ny herinandro lasa teo ihany koa ny biraoparitra misahana ny sampandraran'ny mponina sy ny rara sosialy tao amin'ny faritra Vakinankaratra tany toerana ny ministra tompon'andraikitra Nadine Ramarsson teo ihany koa ny fitsidihana kany maro ny sekolinjamba tao Antsirabe izay narahana fanomezana maro isan-karazany tany toerana ihany koa Doli Rodidis. Biraoparitra misahana sampandraram-ponina sy ny rara sosialy eto amin'ny faritra Vakinankaratra no nitokanan'ny ramatoa Nadine Ramarsson ministry ny mponina ny asa botsy 5 jona lasa teo. Voalaza tamin'ireo kabarin'ny fantimbiasana teto tamin'izany fa hoentina analana ny vesatry ny fahasahiranan'ny mponina 5 alina sy 2 hetsy eto amin'ny faritra Vakinankaratra ny fisian'ity trano ity no mba hifaneraseran'ny mponina ihany koa. Vitsy ny birao vita toy izao manerana nosy raha nambaran'ny ramatoa ministra Zara raha manana toerana iasana ny mponina. Nandritra ny eritaona mahery nandraisan'ny ministeran'ny mponina dia 7 kilometatra ny vitany raha ny fitetezam-patra amin'resana amin'izao fotoana. Maro ny foto-drafitr'asa vita manerana nosy satria trano zokiolona miisa 320 sahady izao ny vita, trano natao ialana voly. Tetika asa ara-tsosialy maro koa ny sahan'ny ministeran'ny mponina raha tsy ilaza fa tsy ny fanampiana ny vahoaka sahirana, very asa sy ny tsy anasa, fanampiana ireo ankizy tsisy pia, mirotsaka hatrany ambanivohitra ihany koa ny tenany manentana ny vahoaka amboly mba hanamevanana ny fahasahiranana. Mbola tsy diso anjara amin'izany fanampiana ny tambazotra ny vehivavy hivondrona amin'ny firaisan-kinana andrem-bavilanitra malagasy na fiama amin'ny asa tanana sy tetikasa ara-tsosialy toy ny fampidirana rano, fanaovana lavadrano etc etc. Tsy mandry andro tsy mandry alina ny ministeran'ny mponina eo amin'ny fitsonjovana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Fa tokony raisitsika modely alaitsika tahaka na nasion'ireo zokiolona reo aza manakresy fa isika malagasy nanakresy io na tonga n'ireo olombitsy na anjakajaka ary mahatonga amin'izao fotoana izao ireo vahiny mbola niditra lalina amin'ny raharaham-pirenenantsika. Ny fahantrano malagasy io re no mahatonga azy mitaky fanovana rehefa fanodininy izao satria mantsy raha nitsosa be isika voalaza hoe 10 lafitrisa milliards de dollars, 5 milliards de dollars zay dia mitety faritra na any mba hamparan'izay ambony vohitra nireny vohiparitra na any ambany vohiparitra any tsy mahita misy zany fietraikany zany hoe 10 lafitrisa dolara amin'ny fiainam-bahoaka na aiza io na aiza io. Nofaranana tamin'ny fanolorana fitaovana hoenty miasa ny tanora mianatra ato amin'ny sekoly fanofanana asa ny fotoana teto maro no natolotra tamin'izany raha tsy laza fa tsy ireo kojakoja fampiasa amin'ny zaitra sy asa tanana ho an'ny vehivavy ary fitaovana hoenty mandrafitra sy mamboly kosa ho an'ny lehilahy.
fa tamin'io fotoana io ihany no tsy dian-dramatoa minisitra ireo akany fitaizana zazakamboty nisy teto Antsirabe, ny sekoly Jamba ahitana ankizy manerana ny nosy ihany koa nisy fanomezana maro tamin'izany natolon'ireo ankizy. Fa nandray ny zanakavaratra androany ny ministry ny atitany nanatrika izany Totson François sy Joan Merambelson. Efatra ireo ministra avy eo amin'ny faritany nantsiranana teo aloha. Isan'izany ny ministry ny atitany izay notsidihy ny zanakavaratra tamin'izao fiandohany herinandro izao. Naneo fahavononana hiary asa mba hampandrosoana ny Madagasikara indrindrandrindra moa fa any amin'ny tapany avaratry ny losa. Ny zavatra sitrin'izay moa dia nanilitro tena koa zay fahavononana koa hiary asa indrindrandrindra asa mandritra n'ity fitondrana tetezamita ty izay everina fa matongavatsika amin'ny 4e république rehefa afaka fotoana atsy ho azy. Ny fikambanana zanakavaratra moa dia fikambanana miezaka ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ka noho izany dia manolotra ny tanany izy amin'ny fitondram-panjakana mba hanatanterahana izany ezaka ho an'ny fampandrosoana izany. Ary tiana ny manamarika fa izany fiarah-miasa izany dia masahana sehatra maro sosialy, ekonomika fa indrindrandrindra ny eo amin'ny fanabeazana ny tanora. Izao no azo antsoina amin'ny teny fohy hoe fiaraha-miombonantoka hitondra amin'ny fahombiazana. Mahakasika izay fiaraha-miombonantoka izay ihany dia matoky ny firenena malagasy amin'ny fiara-miasa ara-toe-karena ireo mpandrara sy mpampiasa vola vahiny tonga eto amintsika ka niona tamin'ireo komite teknika teo anivon'ny HT izy ireo omaly ary maniry ny ara-iasa amin'ny Madagasikara manomboka izao anisan'izany Malaisie sy Sri Lanka ary ao avetrany. Taorian'ny fandrafetana Eurodrafitra lasitra mirakitra ireo solidalana fototra mikasika ny fanarenana ny toe-karena sy ny solidalakiasana itantanana ny toe-karena eto Madagasikara manomboka izao izay nivolavolain'ny komite teknika eo anivon'ny fahefanavon'ny tetezamita tao anatin'ny efa-bolana ary efa nankatoavana teo anivon'ity fitondrana avon'ny tetezamita ty ihany koa dia manao tsiombelo araka izany ireo mpandrahara sy mpampiasa vola vahiny tonga sy mandalo eto amintsika. Mihaona amin'ity komite teknika tarihina-Andriamato Joseph Yolande mpikambana eo anivon'ny fahefanavon'ny tetezamita ity izay filohan'ny komite raha teo ihany koa mitondra sy maneho ny fahavononan'izy ireo ny hiara-iasa sy hanampy an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra maro samihafa toy ny eo amin'ny lafiny solika sy ireo fandraharana ara-toe-karena rehetra. Isan'izany ry zareo avy any Malaisie sy avy any Sri Lanka. Maneho ny fahavononana sy ny fisaorana ny Andriamatoa président Joseph Yolande mila dinamisena ny secteur privé mba ahafahana tena mampiroborobo ny toe-karena eto Madagasikara. Ka ao anatin'izay lalana izay no mahatonga ireo namatsika izay tongeto hanampy atsika ty hanampy atsika. Ka mandalo ireo zao fa rapitso dia rapitso dia efa anao ny taratasy makany amin'ny ministra zay mifanandrify amin'io sy manao taratasy makany amin'ny président Andry Nirina Rajoelina ilazaminy fa misy an'ireo vahiny izay nandalo teto amintsika fomono fotoanany dia tsy afaka niona tamin'ny président fa tonga dia anaovana tapitra. Raha fipitantanana ara-toe-karena mifototra amin'ny mangarahara sy ny dina-piarahamonina miainga amin'ny fihavanana malagasy no votoatiny ity drafy fitantanana ity izay tika ampihariny eto amin'ny Repoblika fahaefatra ka tsy hatao tompotrano mihono amin'izany ny malagasy rehetra ka mba ho tsapany tokantrano ny